Ho tonga hatramin'ny fanesorana ny compteur ny sazy ho an'ireo izay tsy mahaloa ara-potoana ny faktura ny jiro sy ny rano. Io no fepetra vaovao no raisin'ny tompon'andraikitry ny JIRAMA raha ny fampitam-baovao avy amin'ity orinasa mpanjakana ity. Tsy tonga dia hirosoana avy hatrany anefa izany sazy izany. Mialohan'izay, isy ny fampiarana ny sazy izay fampiakarana 500 ny faktura izay ho hita ao anatin'ny faktura ny volana manaraka raha dila ny fe-potoana nefa tsy voaloha. Isy ny fampatsiahivana ho an'ilay mpanjifa raha ny fanazavana ka miroso amin'ny fanapahana ny compteur na fanongotana izany. Raha toa ka mbola tsy voaefatrany ny faktura, hiatra amin'ny faktura volana aogositra ity fepetra vaovao ity raha ny fanazavana azo. Nivoaka ny tolakandro teo ny tetiandro fandoavana ny vatsim-pianarana ny mpianatry ny Université Mpanjakana 3 volana hanomboka amin'ny 9 volana aogositra. Eo ny fandoavana izany ary tsy farana raha tsy ny 17 ny volana septambra. Ireo vatsim-pianarana 4, 5 ary 9 ny volana io aloha io raha ny fanambaran'ny Ministera ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Afaka iray volana eo no tokony hivoaka ny valim-panadinana baccalauréat ho hifidy ny avy raha vokatra ministra mpisolo-toerana misahana ny fampianarana ambony ho malalaka misy. Efa niroso tamin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana ny tompon'andraikitra amin'izany any amin'ny faritany rehetra amin'izao fotoana izao. Mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fitsarana taratasy-panadinana ho ity ministra ity. Efa nalefa ny amin'ny kaontin'ny université tsirairay avy ihany koa ho izy ny tambi-karaman'ireo mpampianatra mpitsara ny taratasy-panadinana. Najanona ihany koa ny fampanasoniavana ilay taratasy fanomezan-toky na lettre d'engagement ho an'ny mpitsara ny taratasy-panadinana teny amin'ny université Antananarivo no izy io nametraka olana raha nampitainy ity ministra ity. Amin'ny herinandro ambony no tokony ho tafaverina eto an-toerana ireo sifaka miisa 27 sy sokatra 10 isa tratra tany Thaïlande ny voalohan'ny volana May lasa teo. Raha ny nambaran'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Max Andonirina Fontaine ho malalaka misy nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety teny Nanisana. Nanambara ny ministra tamin'izany fa miezaka ny firenena malagasy mamarana io tantara ratsy io satria manimba ny endriky Madagasikara any amin'ny firenena hafa izany. Nosy niavina ho malalaka misy tao Angola ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny sehatry ny angovo, ny ankoranafo ary ny arenakibon'ny tany eo amin'ny Madagasikara sy ty firenena ao Afrika andrefana ity. Nandritra ny fitsidiana ara-panjakana nataon'ny filoha Andrajoelina tany an-toerana ka nionany tamin'ny filoha Angolais João Lourenço no nanatanterahana izany. Ankoatr'izay dia nangataka ny anamafisana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy fambolena ihany koa i Angola.